Iverina to tany fampahalalam-baovao isika mahakasika kosa ny fanondranana antsokosoko ireo azo sarobidy na dia enjana ary ny fepetra izay ataon'ny gouvernemanta sy ireo androm-panjakana mba hiarovana nyizay fanondranana ny azo sarobidy isan-karazany izay indrindrindrindra fa ny andramena dia mbola mahita lalana trany ireo mpanondrana antsokosoko andramena ho arantsika avy hatrany ny fanadihadiana. Andramena milanja 4 taona tonga antsokosoko tany amin'ny Seranatsambo ny Singapour no hosarina araka ny nolazain'ny Premier Ministre Jean-Omer Berzika nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta ao maty tetsy amin'ny lapan'ny Mahazorivo. Azo lazaina fa isan'ireo fahatritrarana andramena lehibe indrindra ity farany ity hatramin'ny taona 2024. Fampitaom-baovao izay nanaitra ny ministra tao anatin'ny filan-kevitra omaly raha ny fitantaran'ny ministra iray izay nanatrika izany. Fanaraha-maso mahazatra ny voalaza fa nahatratrarina an'ireto andramena avy etỳ Madagasikara eto, voalaza fa nampiasa taratasy osika ireo mpanao trafika na ahafahan'izy ireo nampiditra ireo azo ireo tany an-toerana. Hatreto dia mbola tsy nisy ny olona nosamborina fa eo am-panatanterahana ny famotorana kosa ny manam-pahifanana ny toerana sy ny eto Madagasikara. Volabe no lalaovina amin'ny famarotana andramena any ivelany tahaka izao. Raha ny fantatra dia anelanelany $10 ka hatramin'ny $10 vidin'ny andramena iray kilao. Raha mahakasika an'ireto azo milanja 4 taona ireto indray raha totaly dia mitetina any amin'ny $770 ny vidin'izany, izany hoe 450 miliara ariary. Nokazana amin'izao fotoana izao ihany koa ireo andramena ireo, mbola tsy nisy resaka aloha hatreto ny fampidiana azy ihany koa. Fantatra ihany koa fa mieritreritra ny varotra ny andramena nogazina ny fanjakana araka nambarana mpikambana iray ao anivon'ny Brown kabinetra ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala. Miara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena komity mahakasika izany, voalaza fa efa eo am-panatanterahana ny fanisana ny azo nogazina ny banky iraisam-pirenena. Ankoatr'izay dia ao anatin'ny dian'ny filoham-pirenena tany Bruxelles teo dia niona tamin'ny secrétaire général ny CITES na ny convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction de faune et de flore sauvage na fanarahana ara-bahatra iraisam-pirenena mikasika indrindra zava-mananaina ahina ho lany tamingana. Anisan'ny noresahana tamin'izany momba ny ady atao amin'ny fanondranana antsokosoko andramena. Nivoatra tamin'io ihany koa fa dia hiara-iasa akaiky amin'ny mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena ny CITES, ny WIST ary ny hiarahana amin'ny polisy iraisam-pirenena Interpol ny firenena malagasy. Vokatra voalohany tao aorianan'ny fampiresahana io ve ity andramena 4 taona tratra tany Singapour ity, izay ny fanontaniana mipetraka hatreto.